atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Famonjena tantara nosoratany Lota Rafalimanana. Mpilalao ny tantara Louise Ravelosoa Sinèse Faly, niaraka tamin'ny Fetra Obelina Ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Baksarano Arvondy. famonjena tantara no totosainy maningotra. Anio no andro fahatelo. Efa tafiditra tanteraka atao anatin'ny abakabaka Afrika Atsimotsika izao a. Tsy lavitra antsika intsony ny toerana ilatsahana. Raha mitazana tsara lisany dia fiombantsika io ny Desert Svalbard, izay lalovan'ny lalam-pirenena faharoa ambin'ny folo mampitoy an'i Kemerlais Johannesburg. Fa mialohan'ny ilasantsika dia azavaiko farapara ny mission miandry antsika ka izao averiko tsara fa araka ny toromarika ny menga amin'isitra dia profesera koreanina atao hoe Lee Ji-yoon no samboritsika any. Mazava tsara voray. Raha ny fantatro aloha dia zavatra faran'izay atahorana saripady no kasainy entina ny Johannesburg, izany hoe tanàna lehibe eto Afrika Atsimo io raha marina. Raha tsorina dia virusina tsimokaretina mahery vaika izay voatahiry anaty fitaovana avolety efa voatokana ho amin'izany no kasaina findrany amin'ny laboratoara miafina ny Johannesburg. Tany Kimberley moa zany nisy azy io taloha. Raha ny filazan'ny monsieur le ministre ka sainy profesery io aparitaka any Madagasikara io aretiny afaka fotoana foy. No ny antony izay tsy idirantsika lalina moa zay, ka noho izany dia nisambotra amin'ny profesera Jiu sy aka n'le aparay mitahiry ny tsimokaretina ny mission ho tanterahantsika ny alina. Idiandry zareo any Johannesburg moa zany no arahantsika. Ka raha azoko tsara nge zany dia io profesera Jiu ihany no ambadika ireny resaka biby hafahafa nanomboka Malaly fa ny tsy azoko anefa inona zany ny tena antony zany aloha dia tsy fantatro aferandry zareo ao ambony ao zany ka tsy idirantsika. Ny asa nanakaramanantsika ihany no tanterahantsika. Ka zao 4x4 blindé iray nitondra zany Johannesburg miaraka amin'ny agent maromaro mitapedina. Araka izany dia efa mandalo amin'ny lalam-pirenena faharoa ambin'ny folo mamakivaky ny Desert iny zareo amin'izao resahantsika izao. Saingy efa any alobe any, izany hoe hoenjehantsika avy ato aoriana ary zareo ary ho tanterahana ny action. Mazava zay azo tsara. Ok. Iny ary andro io latsaka raha tsy misy fanontaniana intsony. Efa amin'ny 2 latsaka 5 izao. Raiso ny fitaovam-piadiana dia mitsifo daholo anaty daba. Tonga dia ny autorité ambany iny no ametrahany Brian antsika. Voatafa avoakotsika dia lasa Brian manao ny dia no any amin'ny aéroport. Tsika kosa mandroso manaraka ny arabe mandra-pahatratrarantsika ny fiaran'ny profesera. Mazava iny ary efa misosa amin'ny goudron izao sady efa misokatra ny varavarana lehibe tsy aoriana ka demareo amin'izay ny daba. Ao demareo dia aemora ivoahantsika. Viva 98.8. Iaby zao somary akaro ny afanganam-pandeha. Mino fa tsy lavitra antsika intsony ny fiaran'le profesera. Miraiky mbe 10 latsaka kely zao ary sura aloha efa tsy lavitra intsony ireny. Fa mba tena Desert marina aloha le toerany. Avona rakotra fasika no ataoko visy akavanana ary
fiarabe goudron lalovantsika ity midadasika eto afovoany. Lara-pahamehana dia nisambo belona amin'ny professeur sy le virus entiny. Izany hoe tsy maintsy mitarina araka azy azo ataontsika sosanatrika avy amintsika indray no anaparitaka ny aretina mialohan'ny fotoana. Ty vao tena hoe eto am-pialatanantsika ny olombelona tapitrisana ingerika zay indra raha marina mantsy dia le virus antsoina hoe H1N1 izay nahatonga ny gripa mahery vaika atao hoe gripa avera ny fototra namoronana azy. Izany hoe teo anelanelan'ny taona 8,700 ka hatramin'ny 1,920. Ary efa nafaty olona 50 tapitrisa karazana gripa mahery io manerana azao tontolo izao. Laboratoire ray tany Chine no namerina noho ny etude sy namelona ny virus io tany amin'ny taona 2014. Dia eo am-pelatanan'ny professeur Jiou no santionany amin'ny voka-pikaroana ary any Madagasikara ny kasainy hanaovana ny fanandramana. Ny tena marina dia tsy mikaretina vaovao sy mahery vaika koa no vokatry ny fanovana sy ny fanavaozana ny virus H1N1 io. Izany hoe zareo izay namorona azy ihany manana ny antidote sy ny vaksiny edina aminy ka ho tombokitsoa lehibe ho azy ireo ny fiparitahan'izany aretina izany. Azony lisan'ny tsara angamba aloha ny tiako ambara. Andraso hoe miomanina rehefa hatramin'samina fa ohatra nefa matazana sy tarex sy katikatiraha mainty mipotra ato amin'ny fiondalana zany. Io aloha io sura fa tena zareo reny. Starex sy katikatiraha hono taolana indray zany ny ranosen'ny manomena antsika raha izany omeo teo le maso lavitra. Viva Radio nanolotra ho anao teo Famonjena. tantara nosoratany Lota Rafalimanana. Novelomin'ny Louise Rabelosoa Sineze Faly niaraka tamin'ny Fetraobelona. Agi Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy. Famonjena. Tantara nototosainy maningotra. Renesinao rampitsony toy